Niroso tamin'ny fanolorana ny loka ho andreo tsara vitana tamin'ilay lalokady izay nokarakarainy ny orinasa Shoprite tamin'ity androany ity. Ifanevakely vao efa taona monja no nandrobaka ny loka goavana tamin'izany. Dia arantsika ary ny sary. Ifanevakely efa taona monja no nahazo ny loka lehibe indrindra tamin'ilay lalokady izay nokarakarainy Shoprite nanomboka ny 15 Aogositra lasa teo. Nifandraika indrindra tamin'ny fidiram-pianatra ity lalao ity. Nahazo ny moto scooter Super 8 mitetina roetsy sy fito tapitrisa ariary faneva ary nitolorana azy ny loka nandritra ny lanonana izay nikarakaraina tetsy amin'ny Shoprite etsy amin'ny Lasity Vandy. Tsy nanafina ny hafaliany ny ray aman-drenin'ny faneva. Efa nieritreritra ve nareo mety azo ity lalao ity? Tsy nieritreritra fa natao fotsiny le izy. Inona ny fandraisana anjarana ny tamin'io? Fourniture ny mpianatra. Shoprite no zanareo. Shoprite tsy adana. Manao ahoana ary amin'izao ny fihetseham-po nahazo an'ity? Faly. Atao inona izao moto? Ilaina moto ka. Dadana tana fa izy. Ilaina moto na tsy hoe atao inona moto na ny embouteillage eto. Ho fampifalianareo mpanjifa io tokoa ny lahara-pamehan'ny Shoprite amin'ny alalan'ny fikarakarana ny lalao toy izao, araka ny nambarina andriamatoa Jean-François Coadio talian'ny Shoprite izay nanome voninahitra izao lanonana fizarana loka izao. Ho fantatra nandritra ny fotoana fa nozaraina loka ihany koa ireo tsara vitana sivy hafa voasarika anarina nandritra ny fisariana izay nitotsaina ny Sabotsy 12 Oktobra lasa teo. Nitolorana taratasy ahafahana metsena mitetina 4 ariary avy izy ireo. Fantatra nandritra ity fotoana ity fa amin'ny volana Desambra ho avy izao dia hitondray ny lalao Shoprite ary fiara vaovao ny loka lehibe ho tolorana izay tsara vitana. Marihana avy tamin'ny Shoprite miisa sivy manerina nosy ny totsaina ity lalao ity.